manolotra ny arahaba tompoko raha ny fironana makany amin'ny herinandro dia nivaratraza malefaka aloha nandrafitra ny toetry ny andro hatramin'ny alakamisy na ny zoma ho avy izao fa andrasana ny fandalovana rindrindrao anao atsimon'ny Madagasikara manomboka amin'ny farany herinandro. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ao anatin'izay dia tombanana isy orana malefaka ny amorotsiraka ny faritry Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andraona na andraona mitsitokotoko mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny fatra loatra mangoro, vatovavy fitovinany ary Atsimatsinanana. Ny ilana Atsinanan'ny atitany kosa dia andraona na andraona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny indrindra ny voamaraina fa isava miandalana ihany zay rehefa misandratrandro. Any ho any amin'ny faran'ny herinandro any any dia tombanana iseho indray ny zavona ny voamaraina ho an'ny akamaroany ny fatra maro eto amin'ny atitany ary ho maina ny andro rehefa avy eo. Vinan'ny toetry ny andro amin'ny rapitso maraina rahajeneny amin'ny Antsipriany dia azorana malefaka ny any amin'ny manodidina morotsiraka ny fatra Analanjorofo sy Atsinanana. Andraona mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny fatra aloatra mangoro. Ny ilana Atsinanan'ny afovoantany dia andraona na andraona mitsitokotoko ny voamaraina fa isava miandalana ihany rehefa misandratrandro. Ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia toetrany ny orana malefaka any amin'ny morotsiraka ny faritry Sava, Analanjorofo mety hipaka hatrany Toamasina. Andraona na anjombona mety arahana herikerika manify ny any amin'ny faritra Atsinanana, aloatra mangoro ary ny ilana Atsinanana ny faritry Sofia. Ny fatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina andraona ho an'ny ilana Atsinanan'ny atitany mihazo amin'ny fatra vatovavy fitovinany ary Atsimatsinanana. Raha ny maripana dia isy fidinany kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany raha ho amin'ny rampitso mety manodidina amin'ny 2-20 degré zao ho an'ny Analamanga, 3-20 degré ho amin'ny Vakinakaratra, 5-20 degré kosa ho an'ny Fianarantsoa. Maripana ambany indrindra moa dia mety ho tafidina hatrany amin'ny 10 degré any amin'iny manodidina ny Vakinakaratra iny. Raha ho an'ny morotsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 17 hatramin'ny 30 degré ny maripana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana. Tafakatra 5-30 na 9-30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia sy amin'ny Maheva tanàna any. Ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy kosa indray dia mbola mivaratraza malefaka ihany aloha namaritra ny toetry ny androntsika. Vokatra izay indrindra dia hitoy eo foana ny orana somary miatoato any amin'ny morotsiraka ny faritry Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andraona mety arahana herikerika manify na orana manify kely indraindray ho an'ny fatra aloatra mangoro. Ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia hiverina andraona na andraona mitsitokotoko ho an'ny afovoantany sy ny ilany andrefany Madagasikara. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia isy fiakarany kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany manodidina amin'ny 3-20 ka hatramin'ny 9-20 degré ary mety ho tafidina 20 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinakaratra. Ho amin'ny morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 20 hatramin'ny 9-20 degré ny maripana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 4-30 degré kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana. Mananika hatramin'ny 9-30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any Antsohisy amin'ny Maheva tanàna. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny zomary izay dia saika mihamaina aloha ny akamaroany ny faritra maro eto Madagasikara na izany na tsy izany mety mbola hita taratra eny ihany ny orana malefaka amin'ny morotsiraka Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 20 hatramin'ny 9-20 degré ny afovoantany, 20 hatramin'ny 20 degré amin'ny morotsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka Andrefana. Tsy misy fiovana misongadina kosa amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka fa eo amin'ny 9-30 degré eo foana. Eny makasika ny toetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny Kisary izao dia somary nisy fiakarany kely ny tamin'ny falitondrivotra na izany na tsy izany aza nefa dia antonony ihany izay amin'ny ankapobeny. Saika ambonin'ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany ny tamin'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.